Vatsimpana entin'i Pasteure RATIANARIVO Léa. Jehova ô, mitaraina aminao aho, fangianaka aty amiko, eno ny feoko amin'ny fiantsoko anao. Amen. Ry Andriamanitra ray zanakary fanahy masina, misaotra anao indrindra zahay, natratraranay tsiraray avy amin'ity maraina ity. Ary raha vao miratra ny masonay dia miantso anao zahay, mitaraina aminao, te handre ny feo anao, ary koa te iray aminao mandrakariva satria fantatray fa tsy mahefa na inona na inona izay raha tafasaraka aminao. Miarabanao mpanetretena zahay ry tomponay sy mpanjakanay, manoroka ny tongotra ao masina amin'ity maraina ity. Raisoanitra kasitrahanao re, ny antom-pahavelomanay sy izay rehetra sisa andro iainanay, ho voninahitry ny anaranao rery ihany. Misaotra Jesosy ô, dia mba enoy ny feonay amin'ny fiantsonay anao. Amen. Ampifaliana no iantranoana amin'ny tokantrano misy antsika tsiraray avy amin'ity maraina ity, ary anononana koa ny fiadanana ho an'ny nisa tokantrano sy nisa ambatan'olona. Ny tenin'Andriamanitra izay tonga amintsika amin'ny alalan'izao vatsim-panahy izao dia amin'ny boky ny Apokalipsy, toko 1:20, andininy 4, tapany voalohany. Apocalypse chapitre 21, verset 4, première partie. Amin'ny anaran'i Jesosy. Ary ho fafany ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Amen. Ny olona rehetra miaina eto ambonin'ity tany ity, na kely na lehibe, manomboka amin'ny voateraka ka hatramin'ny efa antitra indrindra, dia efa samy nitomany sy latsatra ny maso avokoa. Misy antony avokoa matoa latsaka na mitomany ny olona iray. Izay indrindra no mitarika amintsika amin'ny lohateny hoe ny ranomasonao. Ny ranomasonao? Tsarovy ry havako malala, fa Andriamanitra iray ilay mpamorona izao tontolo izao no nanome antsika ny ranomaso. Ny ranomaso rehefa latsaka na mijohy eo amin'ny tarehy, dia fomba iray entin'ilay olona hanehoany ny hafaliany, hanehoany ny fahoriany, hanehoany zavatra iray izay miseho eo amin'ny fiainany. Matetika koa dia fomba ahafahana mamoaka ny atao hoe pression ao anaty hoy ny fiteny. Ara-tsiantifika dia voambara fa mahatsara ny fahasalamana ny ranomaso. Ary ny olona iray rehefa mitomany dia mampiseho fa misy hormona karazany roa ao anatiny ao, tahaka ny anestesie naturelle izay manalefaka ny fanaitainana ao anatiny rehefa mitomany izy. Rehefa mitomany ny olona iray dia anisany manampy ny tova hielimine na manala ny toksina izay miandrona ao anatin'ny tova ela vokatry ny stressy ny ranomaso. Noho izany ry hava-malala ao amin'ny Kristy Jesosy, aza menatra ny mitomany sy mandrotsaka ny ranomasonao rehefa tonga izy. Kanefa aza mijanona eo amin'ny endrika manjombona ny tavanao, fa manjary lalana sy irika idiran'ny famoiza-po, ny fikorotana tsaina. Aoka hifanohitra amin'izay ny volotary antsika rehefa mirotsaka ny ranomaso, satria
tsarovy fa mila mibanjina an Jesosy Kristy ny masontsika. Izy no ilay mahery sady mpampahery. Izy no manasitrana ny fo maratra rehetra ary manasa antsika mandrakariva mba hametraka ireo enta-mavesatra rehetra eo an-tongony, indrindra ireo zavatra mahatonga antsika hitaitaina isan'andro. Izy no ilay mpiantoka azo antoka ary araka ny voasoratra hoe ny zavatra rehetra miara-miasa ahasoa izay tian'Andriamanitra. Jesosy Kristy irery ihany no ilay olo-tokana manana fonena tsara indrindra eto amin'izao tontolo izao. Izy koa nefa efa nitomany sy latsa-dranomaso. Hitantsika izany ao amin'ny Jaona 2:5-7 amin'ny anaran'i Jesosy hoe Jesosy nitomany. Rehefa nahareny fahafatesan'i Lazarosy sakaizany. Ary io no andala tsoratra masina fohy indrindra ao anatin'ny Baiboly. Zany tomany zany koa dia efa nitomany Jesosy ao amin'ny filazantsara Luka 7:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Ary raha nanakaiky izy, Jesosy io zany, ka nahita ny tanàna, dia nitomany azy. Amen. Nitomany an'i Jerosalema Jesosy Kristy teto, satria nitady mesy hafa ireo mponina tao, izay mesy manao politika no didiaviny. Nolavin'izy ireo mantsy Jesosy Kristy any, ka nitomany izy no ny fangorahany ireto vahoaka izay hiara-ny fitsarana matahotra afaka fotoana kely monja. Amin'ny teny Grika ry avako ny hoe mitomany dia tsy latsa-dranomaso fotsiny. Mihaino fa mampatsiaro fitarainana, fidradradradrana, femponemponana ny fo, sendro sy tarainana fanahy azo mpangiry firiana. Zany ny dikany hoe mitomany. Amahandriamanitra an'i Jesosy Kristy dia tsy fahatsapany manokana fotsiny no asehony rehefa mitomany izy, fa eo koa ilay fon'Andriamanitra torotoro no ny fahaverezan'ny zanak'olombelona sy ny fandavany tsy hibebaka na handray ny famonjena. Andeha tadidintsika ny tenin'Andriamanitra izay santionany ihany atolony antsika amin'ity andro an'io ity, momba izany atao hoe ranomaso izany. Voasoratra izany ao amin'ny Salamo 119:7 amin'ny anaran'i Jesosy. Manisa ny firenenreniko ianao, ataovy ao an-tavoahanginao ny ranomasoko. Tsy eo amin'ny bokinao va ireny? Izany tenin'Andriamanitra izany dia milaza fa voatahirin'Andriamanitra avokoa ny ranomasontsika rehetra latsaka hatramin'izay nahavelomantsika izay. Filazantsara ny Matteo 5:4 dia manambara fa sambatra ny ory fa izy no ampifaliana. Manambara eto izany tenin'Andriamanitra izany fa Jesosy Kristy Tompo dia mampahery antsika amin'ny ranomaso rehetra izay latsaka eo amintsika. Ary ny bokin'ny Apokalipsy 7:17 tapany farany dia milaza fa arofafan'Andriamanitra ny ranomaso rehetra amin'ny masony. Jesosy Kristy mihitsy no hamafa ny ranomaso rehetra amin'ny masontsika tsirairay avy, na inona antony mahatonga izany. Meteza havako ho fafan'i Jesosy ny ranomasonao. Ry havako malalako ao amin'ny Kristy Jesosy, andeha arisika tsirairay avy bebaka, ametraka ny enta-mavesatra rehetra eo amin'ny tongotry Jesosy Kristy Tompo, ary aro-tsay ny ranomasonao rehefa tonga sy feno
ireo dobo kely anankiroa eo amin'ny tarehinao. Avelao Jesosy ampahery sy hamafa ireo ranomasonao mba hatanteraka ny famelan-keloka sy ny fanafahana ary fanasitranana ny ao anaty sy ny ety ivelantsika tsirairay avy. Fa afaka isika. Endre ny hafalianay Jesosy, ka eo ianao mamafa ny ranomasonay. Na antoninina no iaviana izany ranomasonay izany. Jesosy malalo, tsy manome tsinanay tokoa ianao, satria ianao ara efa nitomany. Onena ianao Jesosy, mahita anay zanak'olombelona. Ampianaro izay Jesosy hibanjina mandrakariva, ny tavanao. Ary andray mandrakariva, ny era avy aminao. Hahatonga Jesosy ny fifalianay sy ny tarehinay ho miramirana mandritra ny sisa andro iainanay satria efa voatahirinao avokoa ao anatin'ilay tavoaranao ny ranomasonay. Hoy Jesosy Kristy Tompo, anaka, fitiavana mandrakizay no nitiavako anao. Aza matahotra fa lay Jehovah Tompo, lay hery ny famonjenany, ampahery antsika tsirairay avy, ka mafa ny ranomaso izay mijohy eo amin'ireo dobo kely anankiroa, ka mameno sy manasa mitavantsika tsirairay avy. Ho an'Andriamanitra kosa ny tera sy ny aza ary ny voninahitra mandrakizay. Aro-tsainy ny ranomasonao raha toa ka feno lay dobo kely anankiroa eo amin'ny tavanao.